Fa makasika indrindra izay basket 33 zay dia nanoloana ny resabe tamin'ny tsy fahafahan'ny Eliran-Andriamatoana namonjy ny kibam-pirenena hiatrika ity faninanana ity dia nitondra fanazavana ry zareo avy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena amin'ny alalan'ny sekretera fanjakana miadidy ny gendarmerie-pirenena ny generaly Randriamanarina Jean Christophe. Formation militaire ny atao dia eo zany dia erantany io fa tsy atsika eto ihany zany zay ny règlement hoe rehefa ianao manao ataotsika hoe formation militaire dia tsy mahazo mifandray any amin'ny ivelany tsony ianao zany niza ianao na zanakizy ianao na zanakam-panan-karena na hoe piliena iza na pilienina dia tsy maintsy manaraka an'izay daholo rehefa manao le formation voalohany mizara telo moa ny formation atao amin'ny formation any any Ambosta ny voalohany zany dia amitsika misy atsika amin'izao fotoana zao zany le ataontsika hoe formation militaire. Inona le formation militaire amin'ny ankapobeny eran-tany mihitsy io hikambanana naiza dia zay le izy hoe le olona zany esorina amile carapace civil ampidirina amile carapace militaire tsy mitovy io dia mandritra an'io zany mandra-pahatonga azy any amin'ny sous-drapeau dia zay le izy tsy mahazo mifandray amin'ny aty ivelantsony reo olona ireo tsy mahazo mampiasa telefona tsy mahazo manoatra taratasy amin'ny fianakaviana tsy mahazo manafatra volany amin'ny fianakaviana na marary arareo dia ao misy infirmerie misy izy io tradition raha vao tafiditra le olona na i drapeau io raha tsy azo jerena io raha misy drapeau mandalo dia asitrika reo ankizy reo zay ny tradition zay raha misy général tonga dia asitrika reo fa tsy mahazo mijerena zay ka zay ny tradition eran-tany tradition tsika zay tsisy afaka miala an'izay zany no anazavako aniny zavatra iny ka zareo zao anatiny mbola anatin'izay stage zay dia tsy tokony hivoaka ao mihitsy tsy tokony anana fandraisana aty ivelany za moa nanome teny enjakenjana ihany ny commandant des écoles sy ny commandant Negna ny zavan'io hoe henoko fa le problème an'io aisoronareo le finday zany hoe tsy mahazo mifandray amin'ny ivelany fa reo encadrement sy leo gendarme reo ndray zany tsy haiko manao bizina dia hoe sao dia nafatra vola anao dia misy pourcentage amin'ny vola sy ndraitrarehetra dia sao dia anao Facebook sao dia anao internet dia afaka manao zay ka tsy mety zay fa dia efa mifampiresana moa zay dia nasy efa enjana moa zany ny fepetra raisina any amin'ny école any tsy sin'izay tsony raha ohatra ka nisy zay zavatra zay fa za aloha ny eritreritro hoe analyse fa za moa tsy manana proof fa ohatrany hoe souci fotsiny mikasika an'izay zavatra zay. Faharoa dia ataoko angamba fa tsy amin'izao ihany nisy an'izany mpanao baolina malaza na ana zany tsy navely atsika angamba mafantatra fa fito taona zao izy raisika fito taona 7 fois zany ny GNVB nahazo tompon-daka ny Madagasikara anontany io le mpanao baolina reo fa rehefa manao le stage io ny Ambosta zareo tsy miparticiper na amin'ny équipe nationale na amin'ny équipe gendarmerie na le ataotsika any amin'ny Océan Indien io nandeha tany Egypte ny équipe atsika volleyball misy andrareziny voleo tany Ambosta fa tsy mandeha zany mijanona any zavatra efa nisy zany fa tsy hoe androany vao zay no atao resaka hoe maninona ty fa maninona fa izy no hoe tsy maintsy izy ny andeha fa maninona nanao ny championnat madazo ny volley zay resika teo misy anankitelo any any vonazo ihany misy anankitelo mpanao baolina ny GNVB fa tsy mandeha fa nijanona tany ohatran'izay koa nanao championnat national vao tamin'ny herinandro iny ny équipe anay mety zay ngambali satria rolany ny basketeur atsika any fa le anankiray moa zany manao ny le hoe basket à 3 moa sa inona fa anankiroa izy ary pilienay daholo io ary mety zay ngamba nazoanay vokatra rasy tamin'ity fa mahalana ihany zany hoe mpanao basket gendarmerie quart de finale dia raraka zany fa mety le andrarezina anankiroa ngamba le lasany dia raraka zay fa zay le izy ka atao kory za tsy afaka ny déroger ny resaka règlement tsy afaka ny anao exception satria ny zoko be rehetrarehetra efa zay natao tany aloha tany dia arahana zay zavatra zay fa tsy zany anao androany andray fepetra hafa za mandalo amin'ity toerany ity dia ametraka antécédent na jurisprudence anahirana ny olona avy any aoriana any
zay ny mikasika an'iny fa ny zavatra teneny fotsiny dia am'izao aloha zany tsy possible fa raha araka ny eniko moa efa manao ralifeta zareo zao dikan'izay zany efa akaikikaiky zany le anaovana an'le sous-drapeau ka eo anelan'elan'le sous-drapeau après sous-drapeau zany anaovana ny phase manaraka le phase professionnelle dia misy natao hoe permission de galette eo mas permission le kizro io moa rehefa mandritra ny permission zay zavatra tiana ataony ihany anao police inona fa permission ohatrany rehetrarehetra ny anazy zany de tsotra hoe même traitement de égalité des chances ho an'ny mpianatra tsirairay ao fa tsy hoe ao anatin'ny formation de entinatsy le akiziro fa velao zareo hianatra fa am'le fotoana ataontsika hoe ina zany interformation satria misy anankiroa izao fazy anankitelo zao tsika zao phase formation militaire dia atao sous-drapeau le kiziro tsy fantatro moa zany hoe atoato zany fa vita dia rehefa manao le alohany anao le phase professionnelle dia mahazo permission kely izy rehetrarehetra zay foana nina principe fa tsisy hoe ny sasany mianatra sasany mandeha manao baolina dia eo zay ataony eo anao baolina izy na inona zay tsy fantatro fa tadio koa fa rehefa vita ny sous-drapeau efa miara-mila part entière izy dikan'izay tsy maintsy mila autorisation ho afaka mivoaka raha sous-off izy ministre manome autorisation de sortie raha manamboninahitra izy de président de la république manome ny autorisation de sortie fa tsy mandeha ho azy ohatran'izany ny fiainanay miaramila de iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no amerahana ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny manaraka indray isorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany dia manome fotoananao indray ny fandarana mahery amin'ny herin'ny anio toy izao veloma tompoko